tsy ampy ny taona iainana eto par rapport amin'ny angeza le mozika mihitsy rentable fe manao mozika zany manao art zany eto ambonin'ny tany nampianarina tendry-tokana dia nasiako deuxième fois ho azy le izy dia kakapian'olona ohatra ito mahay le ty tena tellement zay maneno amin'ny radio foana ny lasa référence hoe mozika tsara. Tonga soa eto amin'ny ohatra vahintsika androany dia pianiste, compositeur, pédagogue ary artiste manan-talenta malaza be ao anatin'ny tontolo ny piano. Tonga soa eto amin'ny ohatra ny zaka dia faly mandray anao eto amin'ny plateau ny ohatra zahay. Misaotra indrindra miarabanao miaraban'ny mpijery ny fandarana rehetra ny podcast dia faly tonga eto. Tsy ela ny ela fa zay faly be mahazo artiste eto amin'ny ohatra dia matetika mantsy ny hoe resaka entrepreneuriat foana no vahininay fa tsy ohatra zany dia mamelombelona ny sain'ny olona ary ny sain'ny olona ao anatin'ny art, ao anatin'ny culture, ao anatin'ny fandrarana, ao anatin'ny tantara ny tsirairay avy dia manome hevitra mitondra zava-baovao zany ny tanjonay amin'ny ohatra. Inona ny tena tokony antony hijerevan'ny olona ny podcast anao ty androany? Ny fanontaniana fametraky ny olona foana koa hoe mavelona fe rentable fe manao mozika zany manao art zany eto Madagasikara dia mety hoe amaly kely ampahany amin'izany anazava-saina ny sain'ny olona kokoa hoe manahoana za miaina manao art eto Madagasikara eto ambonin'ny tany zany. Tamin'ny nanomboka firy taona ianao zany natsapa hoe mila manan-talenta ao anaty muzika sa ve ianao nianatra sa tonga ho azy ve zany nanahoana? Tamizahako à l'âge de 6 ans zafady an'le vary amin'anana tamy teo amin'ny fahen'ny taona niainako teto ambonin'ny tany dia dadanay mpitendry tsy matianina fa mpitendry any am-piangonana dia mpampianatra hira chorale dia mamoron-kira dia ataoko izy ny inspiré ana voalohany. Tsy tonga saina hoe oviana natsapa hoe nana-talenta tamin'ilay izy fa tiako foana ilay izy hatramin'izay ka hatramin'izao. Inona ny tena fahatsiarovana voalohany indrindra anao momba n'izay piano zay? Sanay nitendry tia zaza nasiako deuxième fois nampianarina tendry-tokana dia nasiako deuxième fois ho azy le izy dia kakapian'olona ohatra ito mahay le ty zany fa le izy hoe talent inné inné le izy fa bon tsy ampy koa ny talenta tsinona satria science koa io akoatra makanto anazy dia nianatra isy taona mianatra foana hatramin'izay ka hatramin'izao. Nisy nanambambany, nisy motivé koa dia le motivé ny tena natonga natoy izao anazy zany. Le petsaka koa ny olona matetika raha ohatra hoe resaka profna mozika sika dia le olona manao solomaso masika be le frustré reny fa tsy voatery hoe zany mpampianatra mozika fa misy olona tena passionné be dia be dia tena bienveillant aminao izy tena hoe manoro anao an'le filinina, le lalana, le fomba fikotranana tsara sy hanana fomba fijery ambony amin'ny fiainana sy amin'ny tenanao amin'ny dépassement de soi zany. Ianao miresaka sahady momba an'izay hoe mpampianatra samihafa manana ny karakterany. Misy impact ve ireo mpampianatra ireo tamin'ny fitiavanao mozika manokana? Nisy mpampianatra tamin'izaho nianatra klasika natonga na tsy tia klasika mihitsy fa rehefa ataoko ny compte rehefa teo aoriana dia kay le fomba nitaizan'ilay mpampianatra anahako no tsy motivé anahako dia satria nianatra klasika dia leo be avy eo dia nianatra jazz dia avy eo tany fianarako jazz indray navery le prof nianatra klasika dia lasa tiako le klasika tamin'izay dia fa ahoana ary ny tsy tia tamin'izaho 13 taona nefa izaho tia 14 taona 15 taona lasa tia le mpampianatra ray nampitahotra le ray dia le ray nay motivé hoe tia nge zavatra mahafinaritra dia hitanao ny science an'le izy le mahafinaritra an'le izy rehetrarehetra ao anatin'le izy le akanton'le izy zany anisan'ny natonga nalasa nampianatra mozika zao zay prof anankiray zay teneniko ny anarany atopoka Ralaisa Roger Germain nitereny mihitsy ahako ialahy ozy mampianara mozika fa plus mampianatra dia plus ialahy mahay an'izay zavatra efa hay faly azy ao satria mi-impacté tanora maro izay nampianariko positivement zany engany. Ahoana indray no nahafantarana hoe piano no tena tianao fa maninona tsy nanandrana instrument de musique hafa? Piano no nisy tao an-tanàna. Avy eo nisy gitara fa narary be ny tanako dia naleoko piano, le piano efa io dia hita le noty. Nanomboka tamin'ny eny taona zay zany? Tamin'ny eny taona efa adoha vao nisy gitara tao an-trano. Dia après rehefa nelehibe dia nisy batterie sy ohatr'izany fa kitikitika ny hafa eo fa hatreto aloha dia piano, synthé ireny no tiako. Zany hoe ny domaine de prédilection zany tena hoe piano
Dia inona daholo no tena maîtrisenao? Na le piano ary tsy maîtriseko. Tsy mbola maîtriser. En fait raha ny hevitro tsy ampy ny taona iainana eto na hiverina iaina eto indroa intelo ary par rapport amin'ny angeza le mozika mihitsy. Dia mampaiky amin'ireny génie amin'ny mozika hoe ry Mozart ary Bach tsy zaka amin'ny processeur'ny olombelona ankehitriny ny zavatra nataony zalahy tamin'izany. Inona mahatonga anao miteny amin'izany? Inona ny zavatra miavaka be ao anatin'ny justement reny olona reny par rapport amin'inao manokana zao? Par rapport aminahy manokana sy amin'ny ataoko hoe olona génération ankehitriny mihitsiny tamin'ny endry zalahy aloha tsisy IA dia tsy nisy internet dia tsy dia nisy boky koa fa ny endry en fait génie zareo moa pas génie anjareo zareo mihitsy no micréer an'ilay zavatra. Izy zany no micréer le ligne le algorithme izy no namorona hoe ohatr'izao dia anaovako an'ity dia manaraka an'iny daholo ny ankehitriny. Dia raha hiresaka hoe bazina fikotranana piano tsika ohatra zao mozika dia mi-se baser amin'ny zavatra noforonin'ireny olona taloha reny. Les grands le mbola tsy voafafanarina hatramin'izao rehetra ireny zany. Dia eo no ankehitriny tsisy ohatr'izay intsony fa efa mi-copier sy s'inspirer sy influencer n'ireny zavatra ireny daholo. Ya. Mba tiako fantarina kokoa ny tontolon'io io, za manokana tsy mahay anahy mitendry gitara ny haiko fa encore tena mbola amateur fotsiny. Ohatran'ny tsara ny niveau na catégorie misy na karazana gadona misy ao anatin'ny tontolon'ny piano io zany mba hazavao kely anay hoe dia iza no mety hoe intéressant indrindra mianatra anazy? Large be, tena misokatra be en fait ny raha hiresaka hoe piano manokana tsika misokatra be ny zavatra azo atao amin'ilay izy. Fa andao ataontsika hoe ny fototra dia ny fahaizana ny fototra klasika. Hatreto raha ny fototra hoe hianatra hanabokina tanana, resaka gamme, resaka toucher, vélocité, ny dextérité, tout ça klasika no misy boky maro fototra prouvé scientifiquement hoe ity mety. Satria raha ohatra hoe mikotrana ohatr'izao dia disposition ny tanako dia mety hivonto ity tanako ity. Efa nahazo anazy zany tamin'ny mbola kely mivonto fa diso mikotrana loatra. Tsy mahay mitazona clavier iny zany. Ohatran'ny hoe mibata-poa dia tsy mahay mouvement le tena izy dia lasa bokina mampime angamba feureo. Dia ohatr'izay klasika amin'ny fototra zany. Dia avy eo amin'izay misampana be dia be le izy arakaraka ny feeling ny olona rehefa mahay an'le andao ataontsika hoe mahafehy le miteny hoe mahafehy mantsy dia tiako ampiasaina loatra satria tsisy mahafehy zany fa olombelona limité kely foana fa rehefa mahafehy andao ataontsika hoe efa mihoatra ny 50% andao atao hoe 70%. Dia afaka mikitika an'le karazana feeling hafa amin'izay satria feeling mozika tsy lany. Tiako tenenina amin'le feeling le karazana genre rythmique ohatran'ny hoe andao ataontsika hoe pop, pop misy karazany be dia be, misy pop rock, misy dance, misy be dia be, misy hoe afaka milalao reggae. En fait afaka tendrena daholo izay tiana atao rehetra amin'ny piano rehefa manana le base technique ianao. Afaka manao gospel, manao jazz, manao contemporain zay tiana. Raha eto Madagasikara dia inona zany no matetika fahita rehefa mianatra piano ny olona na hoe ny olona tsotra zany? Raha ianao zany zao ny conseiller anahy hoe fenitra andana mianatra mitendry piano, inona no tokony process arahako? Bon, ity moa zany zao mampiady hevitra be an'ny olona fa raha ny tokony ho izy dia tokony hoe klasika foana manomboka. Fa fenitra à ton âge, sûr fa tsy manam-potoana be adiny valo ikotrana piano intsony satria manana ny entreprise, manana ny fiainam-pianakaviana, ny fiainana manokana. Dia za zao raha hi-conseiller amin'ny fenitra dia hoe inona no tian'ny fenitra ianarana par rapport amin'izay no i-orientenay hoe ato kokoa mety zany. Dia raha ho an'ny olona mpandala ny puriste ny atsotsika anazy dia tsy d'accord amin'izay hevitra izay. Dia nefa ny fenitra mety kamo be raha hianatra aminazy zany samy hafa daholo ny olona. Dia samy manana ny approche mety aminazy. Sasany mety hoe tonga dia hianatra variété hoe za rangahy te hitendry maleo. Dia sasany te hoe za te hianatra an'ilay izy amin'ilay fototra an'ilay izy akademika indrindra, iny le mianatra klasika, mianatra solfège, mianatra technicité, manao étude maromaro. Amin'ny piano moa zany resaka dia zay dia mamaky note dia mitendry, misy indray te hihaino sofina fotsiny dia mitendry. Dia misy théorie foana miaraka amin'ilay izy na hianatra sofina ary.
na dia ny ankabeazantsika gasy ary mahay mitendry sofina limité ihany le sofina avy eo rehefa tena mandeha fotoana nefa avy eo lasa miditra teknika kokoa tsika amin'izay fa tiako atongavana hoe zay filinanao ny hevitro zay moa ny anay ao amin'ny école anay ao amin'ny arivo individuel ny cours dia tena mety hoe izy teny hoe anarchie zany fa ny anay zay raha ohatra hoe misy olon-dehibe dia misy olon-dehibe fa retraité zao ohatra dia te hitendry ino ty izy Claude François be izy ny hira ny zanany anao mariage ny zanany dia te hira ho any zanany izy dia sady mitendry no mihira dia menay anazy zay zavatra tadiavin'izay. Teo anatin'ny firy volana izy mianatra an'izany? Angambany izy teo amin'ny embolana teo fa en même temps zany zay motivé anazy hoe mila ianaranao ty mila ianaranao ty PDB le tokony ianarana alohan'le izy fa ndreo le veny le challenge dia le défi dia vitany. Dia anao miresaka hoe olon-dehibe fa mino koa zany hoe ny ankizy ny tena fototra dia ihany tsika ny tena tokony focus raha ankizy à partir amin'ny firy taona mila mianatra muzika. Ny éveil musical zao manomboka 3 taona eo roa taona 3 taona mianatra raha hianatra instrument amin'izay izy manomboka 1 taona eo tena tsara indrindra raha manomboka mahay manisy izy mahay mamaky teny kely dia arakarak'izay amin'izay tsy misy fatapera moa fa dia mianatra eny foana. Ahoana indray ny ahafantarana hoe ty instrument de musique ty tena adapté indrindra amin'ilay ankizy sa hoe tokony ray aman-dreny ve manome no miteny hoe ty atao satria hoe ny anahy manokana zao mba faniriako tany mbola kely hoe anao piano dia mba tiako ohatra ny zanako hianatra piano daholo nefa mety ve zany? Sady mety ny tsy mety ny ankizy amin'ny maha-ankizy anazy tsy misy poser question izy hoe mety amiko artiste tsy mety amiko fa ataony izay ampanaovina anazy dia hita eo amin'izay hoe lasa tiany ve ilay izy na tsy lasa tiany fa misy ankizy koa PDB ny mpianatra koa tsy hoe PDB misy ny hitanao hoe terena izy anao an'ilay izy dia tsy tiany mihitsy ilay izy dia avy eo izay farany manao évaluation zay isaky ny 3 volana dia hitanay hoe tena tsy mivoatra ity zazy ity dia miresaka amin'ilay ray aman-dreny hoe sao dia hiova instrument izy na sao dia hanao tennis izy na fotona ohatr'izany fa tsy tiany mihitsy ilay izy tonga dia hitanao ilay izy rehefa tsy tafiditra mihitsy ilay ankizy dia amin'ny fotoana iny tsy terena ilay zaza fa aleo izy velatra amin'izay tiany fa misy côté anankiray koa raha hampianatra discipline ilay ankizy satria PDB ny aka ohatra sika ny frantsay tsy voatery hoe tsy manan-talenta noho tsika gasy ary zareo fa discipliné ireo zaza ireo mianatra mozika dia mandeha amin'ny rythme andry zareo fa iny avy eo lasa miteraka passion lasa passionné ilay zaza avy eo rehefa hitany hoe memahay an'ilay zavatra iny izy dia eo mahasamihafa ny hitako ny mpianatra gasy sy ny vazaha ny gasy manan-talenta kamo mikotrana dia ny vazaha indray tsy dia manan-talenta fa mazoto mikotrana dia lasa voan'ilay mazoto mikotrana ilay kamo mikotrana rehefa orindrina kely eo fotoana moa zany mitondra ilay izy. Dia ianao zany efa tena ny hitako eto hoe 17 ans ianao nisehatra tao anatin'ny muzika io en version pro. En version pro itenenako an'ilay izy hoe pro zany nanomboka hoe talohan'izay fa nitendry dia nandray vola fa nanomboka 2009 nanomboka nitendry sy nampianatra dia nandray vola isam-bolana fa tamin'izany ary mbola tsy tena hoe resy lahatra hoe ty ve ny ataoko asa fivelomako satria mbola nianatra koa teny Ankatso sy nanao communication teny Saint-Amady fa efa nandray karama isam-bolana ohatran'ny hoe olon-dehibe zany. Ohatrina zao ny karama tamin'izany? Azo fantarina ve? Nitendry piano bara tamin'izany 50 000 ariary isan'andro dia nitendry 6 sur 7 tsy haiko ohatrina niraisiko isam-bolana tamin'izay zany calcul mental 300 000 ariary par semaine zany et fois 4 1,200,000 en 2009 zay tamin'ny 2009 wow dia fa mbola jeune be koa tamin'izany dia ngezangeza tsara tamin'izany fa voatetiko daholo ireo resto eraky ny Analakely ireo. Zany hoe mandeha makatsy amin'ny restaurant dia findratsy amin'ny ray dia mbola miexiste zany amin'izao? Le resto miexiste fa le fomba fanaokany tsy miexiste intsony. Fa je dis efa misy olon-kafa indray zany manao an'izay satria ianao fa tsy manao intsony moa zany fa olon-kafa indray manao an'izay. Au café de la Cara? Manao restaurant reo ka? Eh oui, non non, resto ray no nitendreko tao café de la Cara no nitendry tamin'izany. Ie, d'accord. Fa mbola misy piano misy prestataire betsaka hafa ao.
Ie. Dia inona indray no ivadika kely kokoa par rapport amin'ity tontolo mozika sy le efa miresaka arabola ihany mantsika. Ohatranao na ny hiérarchie ao anatin'io ahoana ny fanaovana vola ao? Ok, tamin'izaho tamin'ny 2009 zany eritreretiko hoe nanomboka tarindrina izay nideside hoe za rangahy aleoko manao mozika. Ny anankiray aloha nisy arabola anankiray fa ny anankiray koa hoe ho an'ny épanouissement-ko amin'ny maha-olombelona anahy dia mozika no fantatro hoe izay moa no nolazaiko tamin'ny dadanay rehefa tsy nanaiky mihitsy zareo hoe hanao mozika. Dia zako hoe ny anahy no tafity izany tsy le manana hameur be tamin'izany hameur ny tômôbila ny raptor amin'izao hameur. Dia tsy izay ho ny anahy no tafita fa hoe manao zavatra tiako ahako isan'andro dia manao zavatra tsara dia manasoa ny manodidina anahy dia mbola izay foana hatramin'izao. Fa nefa conscient kotsika araka ilay nitenenao teo zaza efatra ny zanako tsy maintsy velomiko tsara ireo, vady iray zaza efatra tsy maintsy velomina tsara ireo. Dia conscient tsara tsika eto Madagasikara koa tsika miaina dia hoe tsy maintsy tafiditra ny côté fandraharana miaraka amin'ilay izy. Ny karazana zavatra possible azo atao rehefa nandeha ny fotoana nandritran'izay 17 taona nanaovana mozika izay dia fantatro sy tsapako fa tsy fitendrena irery no asa ny mpanao mozika fa misy karazany be dia be. Aleo angamba izay ataoko no teneniko fa fantatro mbola misy be dia be tsy takatry ny saintsika misy izany ve dia mahazo an'izany. Raha resaka artiste tsika ohatra ny hoe anatin'ny sehatry ny kanto tsinona ilay resaka. Misy olona fantatro izao ohatra ny hoe manao mamorona an'ity pièce iray ity izy dia amidiny 5 000 € io. Mandray 5 000 € eto Madagasikara izany ivarotra an'io efa elonan'ny olona ianao. Dia satria amin'ny mahara anazy misy storytelling izany miaraka amin'io dia misy tantarany dia misy mety miteny izy hoe tia ravina nalaina tany amin'ny 700 km miala ny Antsohiana dia tongotra ilay olona naka azy dia amidiny amin'izay. Fa misy mividy io. Izany hoe mifanody tsara izany ny offre ny client mitady an'izay zavatra izay dia ahatongavantsika saina hoe misy an'izany zany dia amin'ny mozika koa misy ohatr'izany. Misy hoe mamorona pièce ianao ho ana matetika aloha ilay izy zavatra culturel vazaha. Indrisy aloha hatreto aloha mbola vazaha zany manjifa an'izay zavatra izay. Dia mividy an'izay zavatra izay amin'ny vidiny lafolafo amin'ny niveau amin'ny fiainantsika eto Madagasikara zany resahako. Misy koa ohatra ny hoe fampianarana mozika. Zaho zao tamin'ny 2020 hoe 24 namorona ny Arivo Art and Musique Academy. Tamin'izany combat be satria vao nanomboka ilay izy dia confinement satria nisy Covid tamin'izany. Dia mianatra indray ianao zany hoe mikebina dia manaiky ianao hoe vao manomboka ity zavatra ity dia mikebina. Fa zao izay amin'ity taona ity ankalazany 5 taona nisian'ny sekoly. Dia misy mpampianatra maromaro ny bonne dizaine dia misy mpianatra eo amin'ny 250 mahery eo. 250 élèves. Mianatra en plein temps dans toute l'année sa hoe plutôt le mandalo dans toute l'année. Zany hoe cours individuel dia miditra mivoaka. Mbola andalam-pandrosoana fa mandroso eny foana dia mahafinaritra satria ankoatra mampahivy toerana hoe fampianarana mozika azy dia lasa famille kely izay ao. Tsy hoe famille kely fa famille be. Na ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra na ny mpampianatra sy ny mpianatra ny communauté anay lasa mahafinaritra dia iny anankiray nisy koa fitadiavam-bola ohatra ny hoe manao jingle, manao mozika ho ana film, documentaire rentable tsara reny satria tsy dia misy hoe dépense anao ankoatra ny hoe ny jirama dia ny ordi anao dia ny rondoanao izay no tena dépense. Ny rondoanao mamorona ilay zavatra araka ilay fangatahan'ilay client. Misy vola koa ireny inona koa hoe événementiel. Événement justement satria événement anao zao nanao an'ilay hoe Weaver Trio, vola asiniaina. Izay projet clé anisany nataonao? Oui, reny indray zao projet musical indray reny. Weaver Trio zao ohatra ny hoe tarika anay trio mitendry festival en Europe. Dia eny iny indray zany plus n'iny avy eo ianao manao voyage gratos en Europe ianao.
dia sady mandray vola no manao échange amina karazana mpitendry PDB, mandray zavatra foana amin'ny gasy kely atsika. Fa nefa ny eo koa sady miteny le gasy kely no miteny hoe tsika gasy koa manan-javatra be mihitsiny fa tellement tsika miady amin'ny fiainana eto an-tanàna dia tsy tonga saina hoe manan-talenta amin'ity zavatra ity any fa rehefa misehatra rehetrarehetra fa tsy mozika fotsiny. Tsika olona mahay midebra amin'ny fiainana zany dia iny hitako hoe plus tsika mila mazotozoto miasa kokoa fotsiny dia honnête amin'ny tenantsika tsara manao an'ilay asa fa tsy le kamokamo hoe tonga ny deba vao mody mikofokofoka fa tokony hoe tsy mijery an'ilay deba fa tena hoe manao tsara ilay izy. Izay ny hitako hoe tsy mampitovy antsika amin'ny vazaha. Ny vazaha rehefa hiasa dia hiasa tena miasa izy fa rehefa tsy hiasa koa izy dia tsy miasa. Dia eo no bon tsisatsarotra kely iny fa ie festival ireny dia miaraka ny vola sy ny aina indray nisy fotoana izay zao ohatrany hoe nanao mozika ho ana film. Film gasy ve? Film vazaha. Dia mozikana dessin animé matetika aloha vazaha. Eny zaho efa nanao ana film gasy, inona le film gasy Barea kely. Inona zao ohatra ny film vazaha efa nalaza mety hoe tena tsy fantatra le en fait tsy fantatra ny titre an'ilay izy. Ataon'le olona le client confidentiel foana le izy tsy film malaza le izy fa PDB ny raha mondana cinéma zao ohatra dia fantatritsika tsara fa misy vola be ambadik'izany mondana cinéma zany satria PDB ny zavatra mitorona eo manodidina an'le cinéma. Ao anatin'le izy misy partie ngeza be ny mozika, misy vola iny fa samy miady ho an'ny anina moa fa izay koa miady miaraka amin'izay olona miady ho an'ny ohatra hoe cinéma malagasy zao ohatra dia miady ho an'ny fiakaran'ny lentan'ny cinéma malagasy mba tsy hoe ny tiany iPhone-ako dia toritourné aketo fotsiny film dia avokako mba hisy hoe norme dia hampisy an'ilay norme nefany mila budget fanaraka amin'izay dia le budget misy fa PDB foana eo le gasy indray le teneniko indray le tsika matetika tity kely dia hihoatra noho le communauté efa mifanaraka hoe le syndicat ndao hanao ohatra izao dia misy te hiala kely amin'iny foana dia manena an'ilay vidiny kely dia manena be an'ilay vidiny dia na ny mozika misy an'izany moa zany fa io koa zany moa zany ohatran'ny fivarotana rehetrarehetra misy mividy champagne dia misy mividy an'le divay ana 500 arivo dia samy manana misy mividy daholo le champagne mety hoe vitsivitsy mividy anazy fa misy mividy dia le 500 arivo mety hoe mivarotra tavoahangy 3 camion izay vao handray an'le champagne iray dia misy an'izay le fiainana dia ekeny izay fa misy koa nefa mba ataontsika hoe norme minimale kely hoe ty mba tokony hoe mba norme amin'ity fa mbola tolona be zany eto amintsika eto satria zany hoe raha azoko tsara ny raha ianao manokana zany zao dia ny positionnement-nao amin'ny musique classique anazy dia le justement le niveau eny nisy kokoa zany le zavatra fa izay olon-tsotra foana satria ohatran'ny gasy rehetra maty ny jiro any an-trano inona re mirama be ny wifi miaina amin'ny fiainana tapaka ny lalana etsy dia miara tapaka eo daholo ny lalana fa miezaka mivarotra an'le miezaka mivarotra zavatra tsara dia amin'ny prix an-tsara koa tsy midika akory izany hoe miangetsangetsana be izay fa izay tena olona farak'izay tsotra satria ny fiainanay artiste musicien dia miaina amin'ny ahoana ny tenenantsika an'izany hoe plutôt ny valorisation client anao no iainanao. Raha ataontsika ny fiteny kristiana dia miaina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia izay mihitsy ny fiainanay izay mahatonga raha zaho manokana aloha dia tsy angetsangetsana mihitsy satria mametraka amin'ny prix-ako izao ny prix-ako fa tsy zesta mihitsy ahako satria nanomboka tany amin'ny farany ambanin'ny échelle ahako dia tsy miteny aty amin'ny farany ambony zao mbola bandy mi-combat zao bandy zao fa miezaka nefa mametraka an'le izy amin'le norme andao ataontsika hoe izoan'ny mozika eto amintsika moa tsisy izoan'le mozika fa misy izao ve amin'ny mozika tena misy standard ve ohatran'izao fanaovana mozika any an-dafy dia misy satria ndao ataontsika hoe nizoantsika eto ohatra hoe fahatongavana l'heure tonga eo anao tsy hoe masiso efa hainao tsara izay asena ataonao ohatra misy fotoana za ohatra hoe farany teo zao nanao concert spectacle izay taom-baovao tao amin'ny IFM
dia ny demande hoe tia ny morceau tendrenao, tsy afaka miteny hoe kanambe tendren'ity fa tsy maintsy hoe tendreko zany io, na dia tsy tiako ary le morceau dia tsy maintsy tendreko, dia tsy maintsy dikan'izay mandany fotoana ny an-trano mikotrana le morceau ianarako tsinjery fa tsy mahazo mamaky an'ilay naoty. Dia avy eo tonga ao dia misy metteur en scène, misy directeur artistique dia manoro izy hoe bon rehefa mitendry an'ity alahy dia miondre be mitendry an'ity dia miondrika be zany, izay le asa. Dia ao anatin'le izy ho ana manokana forger anahako lala karazana toetran'olona sy indrindra lalan'ny toetrako, satria miara-miasa amina mpanao théâtre ohatra dia fantatrao bebe kokoa zany hoe acting zany, fantatrao hoe ity tableau ity rehefa ohatr'izao dia izao no anona amin'ity, dia lasa hainao kokoa le dia andao ataontsika hoe hanendoa le izy zao. Fantatrao hoe rehefa ity ny anontaniana ataonao, saina ataonao dia fantatrao hoe ity zany ny ataoko par rapport am'le demande zay client eo. Dia amin'iny fotoana iny mila fifehezan-tena be satria indraindray ianao tsy voatery ho d'accord am'le asian'le olona ataonao, fa izy ny patron anao dia ny client koa mandoha volanao dia manaraka ianao. Zany hoe ny anahy aloha misaoraka an'io ambony hoe afaka mba mifidy an'izay mahafinaritra anazy zao, fa tsy hoe fa taloha tena nitendreko daholo ity adala sendry rehetra teto Madagasikara ity. Ka justement ianao zao niara-niasa tamina artiste maromaro, afaka tanintsenao izy ohatra iza ny notable efa fiarahanao miasa? Mbola miara-miasa hatramin'izao, iza re zany miaraka amin'ilay atao Arakaradzoky ny Fanjandriamanantena, Lalatina, des jeunes indray ry Mirado, Pop Rock, Niorasa, Yanisa, le mozika zay mahafinaritra anazy sy le olombelona mahafinaritra anahy no hitendreko zany zao. Ie. Dia ohatranao indray miara-miasa amin'ireny olona ireny? Misy tena karaktera samihafa be ve dia mila tena misadapta kokoa ianao sa? Amin'ireny indray plutôt ny courant passe voalohany dia avy eo mozika manaraka, fa ny anara ohatry mipasse le courant voalohany dia tonga dia kamo. Raha tsy hoe Céline Dion nga ny antso anahy dia mena 5 000 € isaky mitendry hira iray isaky ny concert alarin-jaka dia na misy toetra izy dia tendrentsika ny hira. Fa non, mahafinaritra daholo zareo humainement zany. Eny e, za koa plutôt any amin'ny jazz kokoa ny tokotaniko dia ny jazz trandraka an'le maha-olona le maha-olona, le relation maha-olombelona, le samy olombelona, le fankafantatra toetra dia iny mi-impacter an'ilay zavatra tendrena rehefa le manao l'improvisation, satria miara mitendry amin'ny karazan'olona tsy fantatrao ianao ohatra dia ny toetra no mifankalala voalohany aloha, dia rehefa mety le tandem amin'le toetra dia mahafinaritra foana io mozika io, rehefa tsy mety io toetra io tena to dia hainao mihitsy hoe ray dia ray. Le connexion zay nefa ao anatin'ny firy minitra dia efa fantatra hoe mety. Ny antsika zao to dia nety. Fa misy tsy mety io, misy tonga dia hitanao hoe eto manao professionnel, tsy tenenako hoe tsara velatsia zany. Za plutôt olona tsy tena be tsara velatsia fa za to dia direct be zany, to dia hita hoe tezitra, tiana faly, tiana malahelo ty. Amin'ny voalohany ankehitriny samy manafina ny toetrany. Fa rehefa mifankalala elaela eo indrindra ohatra misy projet iarahana miaraka 2 andro 3 andro, même pas eny fa matetika aloha même pas iny atsazakadiny dia mifankahita hoe tika ohatrohatr'izao, tika ohatrohatr'izao. Dia roa ihany moa na miara-mahita entente hoe eto zany tsika ny fanaraka, dia eto amin'ity point ity tsy mifanaraka. Ohatra za zao Christiane miara-mitendry amiko mety misy to dia ATB Pro Max fa mozika ny arahana, dia ny anahy maha-valeur Christiane anahy dia hoe mifankatia amin'ny olona rehetra, dia mifankatia dia manana namana ATB tsy hoe manenjika andry zareo na zareo manenjika anahy fa tsy mifampikitika any amin'ny point sensible zany. Mino fa ao anatin'izay tontolo fifanarinsarana miaraka amin'ny artiste zay misy expérience culturelle sy voyage be dia be koa atao. Inona ny tena voyage marquant indrindra niainanao en tant que musicien? Mba tantarao anay hoe na eto Madagasikara na tany ivelany? Na teto Madagasikara dia nanao road trip zay, road trip tsy culinaire fa musical. Tany Sainte Marie no tiako indrindra, tany amin'ny nord est, avaratra Atsinanana ny Sainte Marie, tsy tadidiko ny anaran'ilay toerana fa tena ohatran'ny Folo Pointe fa fois 100 ny hatsarany, dia tena hoe wow, tena kanto re zany ka kanto. Sao dia amin'ny Ilonat zany? Tsy Ilonat, iny any amin'ny sud indray iny.
Iny koa tsara, fa tsara noho iny tena avy tany anilo anaty zay dia tena wow, dia avy eo tany tena hoe wow, tena gagato dia tsy nateny inona tena hoe wow, tena tsara. Eny e, Sainte Marie zany anisan'ny hoe toerana tiako indrindra raha aty Madagasikara. Fa dia raha toerana tsy taty indray dia tany Italie, tany amin'ny sud an'Italie indray Martina Francana anaran'ilay toerana. Tsy haiko fa ao anaty tonga dia tany ako dia en paix be tena tonga dia wow. Tsisy hoe inona nitranga fa ilay toerana sady culturel mahafinaritra kely ohatran'ilay amin'ny film ireny. Ny mampite hanao akanjo fotsy ambony ambany dia mampiaraka dia ilay James Bond alohan'ilay izy kidrakidra. Fa tiako an'ilay toerana ilay izy ilay ambanimbanivohitra kely calme be dia dia izaho ilay lalana nanomboka anakany ohatran'ilay amin'ny film ireny mihitsy, ilay vignoble be dia be dia maitsomaitso be dia mahafinaritra. Ohatran'ilay film mafia reny zany. Ka ny Italie koa moa ilay resaka. Sura fa ana mafieux ireny fa bon. Ianao zany mikifa ny ataonao. Ohatran'ny ahoana ny ao ambadika ireny organisation ireo hoe mandeha mivoyage any andafy ireny ny musicien. Matetika aloha ny ataonay groupe mihitsy. Groupe-nay ilay Weaver Trio io foana matetika ny anay, tsy hoe matetika io foana nandehanako hatramin'izao. Impiry anao zao nandeha tao? Tsy haiko, imbetsambetsaka, imbetsambetsaka mihoatra ny indroa. Fa festival en fait dia zareo mi-organiser dia zareo miantoka amin'ny frais, hébergement, per diem, cachet. Ça paie bien? Rentable moa zany? Rentable? Ouais, disons que oui hein. Fa ny tena mihoatra noho ilay vola raisiny satria ilay fiainana any koa ambony be ankehitriny e. Dia anao tonga any zany tsy hoe hiafy. Fa izay koa ny politika an'zareo. Tena mahay zareo, hainy tsara mi-rentabiliser ny fireneny. Ohatran'ny hoe hiantso anao izy any Paris zao nandehananay, Paris any amin'ny sud an'Italie. Dia meny per diem ianao, meny cachet ianao. Fa tonga any ianao tsy hoe hijerijery fotsiny dia atory fa ianao koa hidepense, hividy souvenir ho an'ny vady aman-janakao. Hihinana an'ilay karazana sakafon-dry zareo. Ilay ankoatran'izay toa amin'ny festival zany dia ianao zany mba te hihinana hoe ahoana ity pizza italiana tena izy ity dia mividy ianao, makany Rome ianao dia mijery concert ianao dia lany any zany ny ankabeazan'ilay volanao na ny atsasa manilany dia efa mahafinaritra. Raha mijery an'ilay ohatra hoe musicien débutant dia misy zany ny ataoko hoe moyen dia misy nefa niveau avo. Ohatrany ahoana ny tokony karama na vola tokony horaisina zany, juste ny fourchette satria ny olona zao be dia be nijery antsika. Dia anisan'ny fanontaniana ray tiana hifantarina mihitsy moa zany hoe mahavelona ve ty muzika ity raha musicien ianao, mba omeo fourchette hoe zay momba an'ireo. Ohatra hoe mondinao fotsiny ary ohatra, mondinao en tant que pianiste. L'autre monde ko teneniko fa teneniko le en général fotsiny. Misy olona mandray anaty prestation anankiray mandray prestation anankiray resahako io mety hoe 3 heures de prestation. Misy olona mandray manomboka ny fantatro aloha misy manomboka ataontsika 80 000 ariary, 50 000 ariary, 100 000 ariary, dia misy mandray 1 million d'ariary na mihoatra. Na mihoatra. Ao anatin'izay 3 heures de prestation zay. Oui. Isan'olona io resaka io fa tsy hoe groupe. Fa misy koa tena hoe samy manana an'ilay, fa io koa samy manana an'ilay client cible dia misy client zao ohatrany hoe vao miantso anahy dia ohatrany hoe izay aty anao akory à domicile any amin'Njaka. Njaka mampianatra anay, aiza nareo mipetraka aty Itosy. Dia miteny montant dia kay. Fa misy olona indray miteny montant dia tonga dia ok. Arakarak'ilay olona zany hoe. Dia nefa koa raha akorina piano zany koa misy manao 5 000 ariary de l'heure koa. Dia samy manana ny fomba le fitenareo le rentabiliser. Satria za raha andeha akany aminao lany adiny iray ohatra miala any an-tranoko akany aminao na andeha tômôbila na andeha moto. Dia ampianatra adiny iray dia avy eo indray mbola hiverina ody adiny iray, adiny telo zany laniko anao anatin'ny 24 heures ka anatin'ny ataontsika 10 heures tokony hiasako. Dia iny adiny telo iny valoriseko. Dia samy manana ny valorisena asa, misy ny sasany tena sady efa mandeha bus ny lany adiny 4 eny an-dalana no mbola 10 000 ariary ny alainy de l'heure. Dia samy manana ny alainy. Fa zay, samy en fait zay ny anahy ny hitako amin'izy amin'izay rehefa afa-po amin'izay raisinao zay no dia zay tsara zany zay. Tena mitomina be mihitsy tenenao zao hoe ilaina le mandanja an'izay fotoana zay.
Za moa tatao anatin'ny ohatra nahitako an'iny torolalana nomeny Taramakavely zay hoe ny anazy ny fotoana mila tsinjaraina tsara hoe eto manao an'ity, eto manao an'ity dia manao ahoana ny effet de levier an'iny fotoana laninao iny miverina aminao ohatra ny ahoana iny avy eo. Za moa mpanao arrangement ny Taramakavelo. Dia za mihirana mianatra dia amin'izay miarakaraka eny. Za koa mahafinaritra le mozika zany manana namana be dia be ianao manana namana be dia be influent dia olona mana-tsaina sy manam-pahendrena, misy koa tsy manam-pahendrena reny. Karazan'olona dia mikotoa karazan'olona eo ianao dia mianatra ianao. Iny ataoko hoe tena zavatra lehibe indrindra angamba nandritra izay hoe 17 ans ana carrière-ko tanatin'ny zay le hoe mianatra zay le mianatra zay tonga saina ianao hoe fianarana amin'ny fiainana, fianarana mianatra za zao tamin'ny kabary nisy fotoana natsoin'ny Union Européenne ny arivo l'école koa préparer concert classique ho an'ny zareo imbetsambetsaka mihoatra ny indroa dia tsy maintsy ny kabary teo amason'ny ambassadeur Union Européenne, ambassadeur Europe be dia be eo tena za zany olona sasa amin'ny fiainana fa tamin'izay fotoana izay tena croisé ohatr'izao ny tongotra tonga dia raha tapaka ny tsinain'ny namako rehetra tety lahy vao hita natahotra tamin'ny fiainana za bandy mirisika aminao tena tamin'izay tena eny ilay izy koa kabary tsy dia tena nomanina be satria efa ngamba ny atsasakadiny mialohan'le show le concert hitranga nomen'le protocole na le élément de langage reto no resahanao dia eo zany mamaky an'le élément de langage dia tsy mbola nisy hoe chat GPT tamin'izany ampiaritra eo ianao midebra hoe ataoko ahoana ary ity nanomboka teo tonga saina hoe tena tsy mahay miteny eny amason'olona kay tarinan'izay zao tonga saina be hoe andeha hianatra andeha hanao théâtre tena natona Christiane Ramanantsoa hoe ter zay mba forme eo Weaver Trio nenay tamin'izay niaraka nandeha nisy forme satria samy tonga saina zay hoe rehefa atao interview dia rehefa resaka alakolina dia mety fa rehefa resaka matotra be dia miambakavaka be mana ny zavatra ho lazaina fa tsy précis lasa tsy focus amin'ilay tiana lazaina fa lasa manidina be ilay resaka dia nafinaritra isaoranao kopatanana ho anazy isaorana izy nampianatra nanoro sy hatramin'izao zay miara-miasa sy lasa mpiavana izay nanomboka tarina izay dia izay mahafinaritra amin'ity mozika ity koa lasa havanao foana ilay olona atsika zao eto dia tsy hoe mijanona eto fa sura fa ifampiresaka foana après any amin'ity fa tsy hoe fity dia fankahiterean'ny jumbo ery dia fampijery fotsiny izay mahafinaritra ilay mozika misy fisokafana be dia be tena ho anao avy eo amin'ny fiainanao ary izay fisokafana izay miteraka zavatra mahafinaritra be ho anao satria tsy mpanan-karena fa be relation fa mety mandeha azy ihany koa le arena avy eo iny mampiditra le arena avy eo ie fa le arena avy eo fantatra ny alo fantatra fa le arena voalohany le atao-tsaina dia rehefa mety iny avy eo tsy problème ny olona mpanambola ange miinvestir amina zavatra fantany hoe rentable ity ary efa nisy échec ve ny ainanao tao anatin'io mozika io hoe tena zavatra natotongana anao tanteraka tena kivy ianao nisy échec maromaro dia za aloha vao nanomboka namorona ny arivo dia Covid ny échec 2020 juillet ngamba nisy izay nanomboka nanomboana an'ilay izy tsy tadidiko mai sa juillet tsy tadidiko intsony so ihany fa tsy tadidiko efa nidépassena fa tonga dia ny investir ny zavatra rehetra izay tao efa tena hoe amin'ny latsinainy nanomboka indray olona 100 nanao inscription voalohany tamin'ny arivo tamin'izany comme nampiasaiko ny pageko sy ny compte perso-ako dia olona 100 tamin'ny manodidina anahy teo ihany napiditra ny zanany tao sy hoe niditra nianatra tao fa efa lany daholo volana rehetra tao an-trano sy ny économie anay ataovana zao arivo zao dia ambakiny hoe kaly amin'ny latsinainy amin'izay zany fianarana moa ilay fiaina dofitra amin'izay fa mikabaro ny filoham-pirenenantsika tamin'izany hoe confinement manomboka zao dia eo zany ianao kay tsisy hohanina intsony izany dia miantso ray aman-dreny hoe mba meo vola hividanana koa sy ronono sy zanakareo ahoana nanovana anazy teo zany ahoana natafavoaka an'ilay situation satria confinement elaela bon mahafinaritra amin'ny fiainana moa zany anatin'ny kao ianao dia misy hevitra mitsiry vaovao indray lasa teo ny anany tsiriny hevitra hoe andeha hampianatra en ligne
dia mpianatra en ligne namelona ny menakavy. Dia mandeha tsara zany hatramin'izao zay mbola mandeha? Hatramin'izao fotoanako no limité anahy dia lasa limité kely isan'ilay mpianatra fa mbola mampianatra en ligne foana hatramin'izao. Ary nareo ve efa manana cours digital juste cours en ligne? Tsy hoe en live zany fa non, mbola sarotra be miprotéger an'ireny raha eto Madagasikara. Hitanao raha hivarotra tuto ianao zao ohatra, na zany ianao tsy hivarotra an'iny fa hizarana iny mahay maim-poana dia vonona amin'izay ianao nefa ny hainao fa misy fotoana lany amorti ny caméra, ny micro tout ça dia raha vonona ny amin'izay mahay maim-poana dia mety. Fa raha ohatra ny hoe te hitady vola amin'iny dia tsy mety raha treto aloha satria tsy protégé zany indray zany tsy hoe hanilika amin'ny fautany amin'ny fanjakana fa mbola tsisy plateforme tena hoe gasy miprotégé an'izany satria mety raha isy azy zany mety le plateforme indray ny exploiter an'le propriété intellectuelle an'le olona manoro zavatra ao dia mbola sarotra. Misy namako vitsivitsy maromaro manao tuto fa indrisy fa malahelo indraindray rehefa mahita hoe misy tena hoe bradendry zalahy fidindry zalahy ilay izy dia amidiny 5 000 ariary avy eo dia satria tsy protégé le zavatra zay mahatonga anay mbola tsy manao an'iny fa anatin'ny tetikasanay iny fa tsy maintsy miara collaboration moa zany mety amin'izany dia miara-miasa amina entité mafimafy kokoa afaka miprotégé sy managadra tena ohatran'le piratenao ihany zao moa tsika plateforme digitale efa tsisy mivarotra CD intsony fa clé USB na mihainao gratuitement amin'ny Spotify ny olona dia mbola tantara hafa indray iny. Ary manahoana indray ny impact an'ity intelligence artificielle ity ho an'ny musicien, ho an'ny mpanakanto? Raha izaho manokana aloha dia tsy matahotra an'io satria tsika olombelona mitady sensibilité dia rehefa mihaino IA mahafinaritra mihaino an'ilay IA rehefa sainao migénérer hira ohatra ny hoe ity ataovy ity hiran'ny jojoby ity dia ataony tsara be fa hainao hoe IA ilay izy rehefa mihaino anaky 5 ianao dia fantatro hoe IA tsy haiko fa izaho tonga dia mahafantatra dia nefa rehefa mihaino olombelona ianao misy olombelona mihira mivalana be io mihira fa milatsaka ny ranomasonao satria ohatra ny hoe tsapanao ilay tsapan'ilay olona mihira an'ilay izy dia tsy ho voasolon'ny IA zay. Ankoatr'izay ny hitako mila kaopy zavatra rivotra ankehitriny ohatra ny taloha ihany rehefa manao izaho zao manao anatin'ny asako ilay manao jingle sy an'izay manao arrangement dia mampiasa logiciel izay farany anany ampiasaiko miinvest ahako inona ny plutôt sur Mac miasa dia inona Mac faraparany dia izay faraparany miinvest amin'iny zany ianao amin'izay ianao ajour kokoa amin'ilay son ajour sy ilay karazana possibilité misokatra kokoa dia mitady koa inona ny carte son faraparany dia ohatran'izay ilay IA zany izao faraparany indray dia ny hitako mila mahay misurf ambon'ilay izy dia izaho raha ohatra ny hoe asena amorona hira izaho sy olona normal tsy mahay mozika dia surako ampanetretena fa ilay hira hoforoniko ny tsara noho ny foronina satria ilay directive omeko an'ilay IA précis kokoa fa ny an'ilay olona amorona hira tsara fotsiny dia mamorona hira tsara ilay IA fa raha tena amorona hira tsara mampitomany misy accord de 5e mineur eny ampovoany dia azon'ilay IA tsara ilay resahako dia izaho aloha tsy mampiasa IA amin'ny arrangement fa mampiasa IA amin'ny fiainana satria mamaly an'ilay fanontaniako rehetra izy dia ekeko fa mampadondrona koa ilay IA fa aleo mamaky boky iny zany hitako hoe fitaka amin'ilay izy amin'izay ho an'asy ho an'ny zanako ho an'ny taranak'isika rehetra hoe ambakiny hoe 2 x 2 4 anontaniana amin'ny chat GPT amin'izay satria fa tsy miasa intsony ity dia nefa ny lasa ho dondrina eo daholo zany tsika olombelona hafa ihany ny olona taloha zany hafa ihany ny olona taloha tena mamaky boky tena manao sport farany izy hoe tsy IA sport intsony fa IA sport izy manao sport amin'ny tena izy manao sport amin'ny placenao eny efa bon fa mila mahay zay iny zany teknôlôjia zao dia iny aloha misy eto aloha dia mila mahay misurf ambon'ilay izy fa tsy hanenjika an'ilay izy fa raha vao lany fotoana hanenjika an'iny aleo micréer zavatra mahafinaritra dia mampiasa an'iny amin'ny avantage. Raha hiconseiller tanora vao misandratra ianao anaty mozika inona ny hitanao hoe tena point de vigilance ny voalohany? Tsy tena ilay tsy ampy manjary hametsy ny karazana entité be dia be dia izaho tsy ilay mpanometsy iny fa aleoko izany
aleoko za miassume ny tenako dia izay mihitsiny. Za miassume ny tenako dia ny personal branding-ko zany aloha ampiakariko tsara, ataoko tsara, tsy maintsy miconstruire an'izay na tiako na tsy tiako. Dia izay tiako amidy amin'ny olona moa zany amidiko ny olona zao mahafantatra anao hoe njaka mpitendry piano, mpanao jazz. Fa Eric Satie zao nitendreko tamin'ny anona tao fa tsy jazz mihitsiny. Justement, raha tsisy hoe tena présent be njaka amin'ny Facebook sy ny réseaux sociaux amizao? Tsy tena présent be loatra fa ona ny tenenako an'izany plutôt indraindray ny olona mpamaky gazety mahafantatra anahy. Eny e, zay kokoa. Za zany tsy misy ndao ataontsika hoe musicien en herbe malaza nozara hoe contenu alefa amin'ny Facebook izy tena miketrika be an'iny. Fa ny anandray matoko ny valeurako indray amin'iny côté indray hoe raha resaka hoe fampianarana mozika dia atao amin'ity anona, atao amin'ity tokotaninay ity assuré hoe tena mahay tsara. Na ny arivo ary vitsivitsy follower 7000 fa ekeko ny côté anankiray iny bien sûr maharaka tsara sady mijery TikTok no mijery hoe zay ny fivarotana zay le marketing digital amin'izao e. Fa hatao amin'ny TikTok ianao, amin'ny Instagram, amin'ny Facebook. Tsy any zany zao ny priorité fa mbola le zavatra hafa. Fa nefany option amin'ny fiainana zany zao le ohatran'le IA ihany. Tsy maintsy manaika hoe na tiako na tsy tiako dia tsy maintsy andefa contenu TikTok Satria zay le toetra zay sernura za mpiara-mihinana lasopy isaky ny makaty dia hanao concert dia manao répète dia mihinana lasopy. Mampianatra anay satria zany mihitsy ny anarany tany Berkeley. Berkeley moa zany dia école réputée tsara indrindra any États-Unis amin'ny fampianarana mozika. Dia ny anazy musique business. Tena hainkom-patanana ao andriany tsara be mihinana lasopy dia izy mamesy papanay zao ny lesy fanaovana ny contenu zao. Dia haiko, tsy teny hoe tsy prétendre haiko daholo. Fa haiko le fika le astuce le izy ty dia mipoaka be ty. Fa amin'ilay izy dikan'izay mila maharitra ianao zany ohatra hoe eto ny coin fanaovako an'le directako isaky ny alatsinainy amin'ny 7. Nefa za tena misy fotoana alatsinainy zany tena ny abakabaka any na ny anaty ala any na je sais pas. Dia fantatro hoe tsy vitako iny. La discipline be. La discipline, oui c'est ça. Dia nefa le priorité an'le fiainana za zany zao na dia manana projet ako ary dia mbola projet ny olona betsabetsaka ny ataoko foana koa amin'ny mahasako an'le izy. Raha nofinofiko dia ny projet ako ny ataoko dia mifoha amin'ny ray atoandro dia mihinana petit déj amin'ny ray atoandro dia mitendry an'le piano ambany ao an-tranoko ao dia matoritory kely dia mijery film kely dia tsy zany nefa le fiainana tena izy. Le fiainana tena izy tsy maintsy mifoha maraina mandeha manara-maso kely mijery ary amin'ny harivo, manao répète ny anina, mivory ary dia reraka ianao tonga any an-trano dia recharge amin'ny zanakao indray dia matory dia na manao arrangement sy mampianatra en ligne. Ohatrohatr'izany zany anahy journée typako e. Resaka ianao zany toy iny hoe personal branding le tokony ataon'le musicien te hisandratra. Dia nisy zavatra hafa koa fa tapahako izy ty. Ok. Iny anankiray fa iny en fait mampiditra zavatra be dia be miaraka amin'iny. Manahoana zany ianao socialement parlant zany ianao zany tsy le olona le raha vao misy toetra aloha ianao hafa le misy toetra amin'le mozika ataonao fa le misy toetra socialement ohatra ny hoe olona mora misafoaka ianao dia efa kamo ny olona iantsoanao aloha resaka ohatra ny hoe resaka fahatarana, resaka hoe ndao ataontsika hoe raha le vao manomboka dia ohatra ny hoe mitendry artiste foana le atao voalohany. Dia tonga tsy hoe tonga amin'ny répétition ianao vao heno an'le hira fa efa nandany fotoana tany an-tranonao ianao nihaino an'le hira sy nandray an'le izy tsara, tonga ao ianao efa play dia vita. Izay koa vita vetivety ny répétition. Dia anankiray hitako koa amin'le varotra eny raha manana produit tsara ianao dia ampisehoan'ny olona ity misy produit tsara satria ny olona ary manao pub produit ratsy. Dia ny ianao zany dia mitady fika ianao Facebook anankiray fa fantatro hoe tsy Facebook rery koa nefa ny moyen fa be dia be moyen. Ahafantaran'ny olona hoe client ndao tsika hoe client potentiel hanjifa an'ilay zavatra proposenao. Dia iny amin'izay avy eo mety hoe service, mety hoe composition, mety hoe fampianarana, mety hoe zay tianao amidy eo. Dia mila mahay mijery fotsiny ianao hoe inona le tena tianao. Dia ny anankiray hafatra ndao toka hafatra mafonja teneniko hoe aza le volana atao motivation fa le zavatra le tena tianao. Dia ataonao tsara iny amin'izay tsinona dia mazoto ianao hanao anazy tsara. Fa raha vao vola le izy dia mbola relatif koa le vola.
Zany hoe misy an'le zany fahitako anazy mitovy amin'ny fandrarana mihitsy satria zay mila maîtriser an'le nisinao ianao. Zay. Mila hoe ianao no tena mahavoafehy an'le C'est ça. tontolo. Zay. Raha anjaka zany le jazz sy bagasy, klasika, reny ny tontolonao manokana. Ie, ndao ataoko hoe mampimehy be miteny an'ity fa ho teneniko ihany le izy. Matetika tsy indrisy, matetika mmpanan-karena no manjifa an'le mozika proposeko. Fa nefany koa nefany a, zareo koa no manaiky andoha an'zay cachet proposeko par rapport am'le izy. Le mpanan-karena koa mbola relatif fa tsinona. Fa matetika tsinona misy olona tsy voatery hoe am'gasy le mpanan-karena le misy camion tokotany de misy ihany misy tokotany ngeda be de 5 étages le trano de fa misy olona indraindray en fait zay le averiko foana mipasse to de mipasse les courants rehefa mety les communications. Misy olona tena mahay mivaloriser anao, lasa écho be le resaka fa misy olona mahay mivaloriser anao amin'ny valeur anao. De amin'iny indraindray ary misy prestation ataoko ohatra hoe échange de service fa tsy vola. De mila misokatsaina ohatr'izay zany ianao rehefa le manao le mozika fa satria indraindray misy olona hoe zatra hoe ity sinday fa nefa ohatry ny resaka aminao hiantso anazy zany ianao hoe njaka anniversaire ny zanako amin'ny sabotsy fahatongafa mba mitendry aty. De manazava anao hoe za tsy mpitendritendry an'le antany ianao hitendry iraniana de fa za tsy mahay andrey fa za concertiste kokoa. De amin'iny ianao miteny hoe ay ok mety amiko zany na hoe tsy mety amiko de za mipropose anao olon-kafa fa tsy hoe mifanditra tsika fa mipropose anao solution de faly amiko ianao de mijanona ny relation antsika ohatran'ny entrepreneuriat misy koa moa zany izy zay ohatrany satria raha vao tsy tonga saina am'zay aloha ianao raha anao mozika eto Madagasikara de tsy ho tafavoaka fa ho atsoin'ny olona ho prestataire foana hoe ty ataovy ty de meko an'ity de miady varotra izy de nefa ny araka le teninao koa le relation avy eo tsy mitohy ny fitohizan'iny nge miaraka eo de mitohy le izy meko sopapo anankiray be milay be lisany ho an'le mpitendry. Important be le relation miaraka amin'ny client tsy misolelaka fa le naturel le rehefa ohatrany hoe vita amin'ny prestation de miresaka. Iny miresaka iny le tena misy ouverture fa tsy le mandritra le miasa samy miasa de samy pro fa rehefa le miresaka iny iny no mampisokatra varavarana ngeza be mety am'le tsy ampozinao amin'ny fiainana mihitsy. Mety ohatra hiteny izy hoe ty raptoriko ty ameko ala 20 millions d'ariary de aloha avy tsikelikely. Efa nitranga ve zany tamin'ny njaka? Zavatra ka anankiray ohatr'izay? Ie, efa nahazo nisy fotoana mahazo cadeau ohatrany hoe mpianatra faly le mpianatra de mihaino cadeau ty ny téléphone tam'izany iPhone 6 tam'izany. Fa tam'izany iPhone 6 ohatrany hoe iPhone 17 Pro Max am'izao? 16 Pro Max avoaka ny 7 tsinona tariny. Fa de valeur le izy de faly ianao rehefa mahazo ohatr'izay. Betsabetsaka fa angamba tsy ho tany saiko fa betsabetsaka ny valeur zavatra de valeur misy inestimable tsy ho voavidiko ndao ataoko hoe tsy ho voavidiko fa azoko cadeau. Raha ohatra hoe resumentsika ary ny muzika aminao manokana. Inona ny rôle ny mozika io amin'ny fiainanao? Ny anjara asa mozika raha ho amin'ny fiainako manokana hatreto aloha maharesy lahatra anahy de tendrin'Andriamanitra ho anahako ny hanao mozika eto ambonin'ity tany ity de hizara mozika ho an'ny mpiarabelona aminahy. De le zavatra zaraiko eo am'izay mety hoe zavatra feonkirany foroniko mety hoe rehefa le manao concert sy ohatr'izany fa plutôt plus bien-être le zaraiko amin'ny olombelona am'izao fiainantsika rotoroto zao. De am'le chaîne n'ity fiainana eto ambonin'ny tany ity de za zany le chaîne bien-être le zavatra omeko. De ny zavatra voaraiko am'le izy koa nefany valin'izay fizarana bien-être zay de mbony tsotriko anazy hoe grâce mandray zavatra mety hoe mihoatra noho ny zavatra tenaiko azoko retour ary na matériellement na moralement fa mahafaly anazy de mampiaina anazy zay de mampiaina anazy de manosika anahy hatrany hanohy an'le izy. Za efa nisy proposition na miasa tsara karama tsara mihitsy amin'ny statut eto Madagasikara fa tsy nekeko le izy fa naleoko nanao mozika le olona angamba mitapy ty bady ty
Fa hatreto zao mbola velona. Bien sûr, misy ambony sy ambany foana ny fiainana. Amin'ny ara materialy indrindrindra resahako. Misy fotoana ianao manam-bola be dia misy fotoana ianao tena tsy manam-bola mihitsy. Ny anahy zao amin'ny fiainako manaraka ny tendance amin'ny fiainany gasy. Rehefa misy crise eto Madagasikara, dikan'izay mitotongana amin'ny fiainako ara-bola. Dia rehefa milamina indray ny eto rehefa tsisy crise dia mandeha ny fiainako. Ohatra hoe tamin'ny septembre tamin'ny herintaona zao, teo tokotaninay teo amin'ny arivo ampandrana mihitsy no mifampitoraka ny crimogène sy ny olona mpitolona. Dia mijanona aloha zany ny cours dia zavatra iray mikatona iny zany amin'ny fiainana. Nefa ny ao feno mpampianatra mamelona vady aman-janaka, olona tsy maintsy salarié, dia ianao zany mitratra farany amin'io foana. Zay moa le fiainana, zay le mandraraha an'le izy dia fahampitiavana foana, fahampitiavana foana. Afaka mametraka fanontaniana amiko anankiray ianao dia momba na momba ny zavatra ataonay. Zao ary raha ho amin'ny fenitra indray ary, inona ny zavatra mety hoe afaka zarain'ny fenitra par rapport amin'ny zavatra zaraiko teo? Ny zavatra hitako aloha zany dia tena mitovy tanteraka amin'ny fandrarana le mozika rehefa manomboka amin'ny ambaratonga ambonimbony. Amiko misy karazan'olona anankiefatra amin'ny fitadiavam-bola. Misy natao hoe mpiasa. Rehefa maro ny olona rehetra mandalo amin'ny fotoana iny foana hoe mpiasa izy aloha. Dia azoko raisina hoe amin'ny mozika koa misy olona tsotra rehefa mbola mitendry any am-bary ianao zany dia mpiasa ianao amin'iny. Hosontomina avy any amin'ilay hoe cadran du cash flow Robert Kiyosaki zay ho an'izay mahay an'ilay référence. Manarak'izay nefa misy an'ilay hoe auto-entrepreneur, izany hoe miasa tena ianao. Izany hoe tsy miasa amin'olona fa mivatanao no miasa. Amin'ny mozika koa zoanao no miasa manome cours zany, mandeha manao prestation mitendry sy ny sisa. Iny indray koa facette anankiray an'ilay musicien. Avy eo misy an'ilay mozika mpanao fandrarana. Ianao zany namorona ny arivo mozika dia amiko dia mpanao fandrarana ianao teo. Izany hoe misy système mihodina foana, efa manana olona folo ozy ianao teo. Na dia tsy 12 ny mpampianatra. Nefa efa 520 ny ankizy élève. Ny élève ao misy ankizy, misy efa lehibe. Dia izay zany zao ianao ilay mpandraraha ianao amin'iny. Aorianan'izay moa misy an'ilay partie investisseur, tsy dia resahantsika ilay izy teo fa mino fa ao anatin'io les plateformes ohatran'ny hoe Amazon Music, YouTube eto Madagasikara misy an'ilay mozika iny. Reny zany zao plateforme mirona mankany amin'izay hoe investir. Afaka ny olona zany afaka mamorona système mangezaka koa. Dia rehefa izay zany amiko hoe somary za moa manatratra an'izay des formations professionnelles zay hoe rehefa mieritreritra dia mijery fandrarana foana amin'ny zavatra rehetra. Profilage ahoana moa ny fanaovan'ity olona ity vola zany. Fa amiko dia tena hitako hoe mitovy mihitsy kay zany le formule ninina domaine fiainanao. Ary indrindrindrindra ho an'ny mozika tena fandrarana le izy. Ary raha tena tianao havelona le mozika eto Madagasikara dia mila mametraka ny maha-izy anao ianao, manana ny niche anao manokana, manana ny spécificité dia ianao tena professionnel indrindra amin'iny. Ny azoko teo hoe nizaka mafy be ao anatin'ilay domaine nizaka manokana. Dikaviana hoe ao amin'ilay spécialité classique, jazz, ilay zavatra fantaran'olona anao manokana zany. Dia izay zany lesona ho hoe ninona domaine fiainanao atao mila mahay zavatra anankiray ianao hoe tena mafy be. Dia iny no hitako hoe tena inspiration ho an'ny mpanaraka antsika. Na mpanao hira ianao, na tsy mpihira, na mpandraraha, na mpivavaka, ninona zany fa rehefa mahay an'ilay zavatra ataonao mafy be ianao dia miavaka foana. Ary mila mametraka an'ilay valeur anao ambony koa ianao. Le stratégie hoe ambany dia manantena hoe volume be dia be tsy dia tsara iny. Fa ny tsara indrindra ary hoe mametraka positionnement anao ambony dia mahazo qualité foana ianao avy eo dia na ny olona mpanaraka anao ary lasa kalitao ho azy. Zay zao ny azoko tamin'ity. Merci, za koa misandray nazo amin'izay. Anampiko an'izy avy eo hoe le authenticité anao le âme d'enfant anao hatramin'ny mbola kely satria adalàna ihany zany hifidy anao asana artiste zany amin'izao erantsika izao. Tena adalàna le izy fa nefa ny adalàna sy omena dia izay ny anahy miampy finoana le izy dia hafa ny fomba hitondran'ilay ao ambony ao anahako amin'ilay izy avy eo hoe
fa le authenticité iny insisteko tsara iny hoe mila le marina aminahy. Io zany indraindray andao ataontsika hoe efa tsilamboty ianao de ataovy tsilamboty hatramin'ny farany, misy mividy foana ianao tsilamboty iny e, rehefa marina amin'iny tsilamboty ianao fa tsilamboty mihaja. Le mihaja tiako tenenina ohatra ny hoe efa miteny kosa aleo le ty soirée ty costumé de tsy hoe débardeur no entiko ao de baki be fa costumé égal fantatra inona zany le costumé tenen'le olona na andeha hanofa akanjo tsaika misy mpanofa akanjo fe aty na mpanjaitra na tsy haiko. Zavatra tsotra indrindra zay fa zay. Izy zany indraindray tsy hoentiko amin'ny egoako le izy fa hoentiko amin'le hoe bien sûr misy mihatsara velatsia zany izy na tiako na tsy tiako e, fa le mihatsara velatsia raha ohatra hoe zay napetraka le fiarahamonina de zay ny demande les clients de ataoko na de naturako ary mpanao t-shirt sy short sy kapa de anaraka an'le izy rehefa hoe costume hozy izy le olona de zay zany. Hoe smoking nanaova lara amin'ny sabotsy de zay. Ray kely ao anatin'le izy fa base be nefa zay. De nefa tsy manova ny toetrako zay. Tsy hoe raha manao smoking de lasa niala ny virilité-ako fa za foana ny za. Iny de simple foana. Le am'le citation nasenareo nanonona citation tato moa anankitelo. L'orgueil précède la chute. Aleo tsy mizesta mihitsy fa aleo normal foana. De le anankiray less is more de mifandray am'le less is more ihany le simplicité, la sophistication suprême. Simplicité de zay mihitsy zavatra de am'le teneninao le haiko be le zavatra nianarako tamin'le zavatra haiko be entre guillemets fa fantatra hoe au fond on ne maîtrise rien fa mahafantatra bebe kokoa angambany am'le domaine satria efa ataony ny voapepy tao foana de ny haiko am'le izy ny tsoahako am'le izy amin'ny fiainako mihitsiny sy amin'ny fiainana zaraiko amin'ny olona foana hoe aleo zavatra marina amin'ny tenako sy simple amin'ny tenako fa le simple aminao tsy inona tsy voatery simple amin'ny olona normal de fa raha vao mi-paraître anao zavatra mihoatra an'le tenako de migebina foana, migebina hozy ny tanora. Raha i-conseiller olona anankiray ianao tena mbola vao hanomboka tanteraka amin'ny ao anatin'ny tontolo mozika io. Tena zay para-aotra izy zany ka tianao izy indray androany mba ho tonga amin'ny fara-tampony. Inona ny conseil anankiroa omenao azy? Na inona ny zavatra tokony ho ataony? Faharetana, discipline de fanaitretena. Le faharetana, le discipline, le faharetana aloha tsy inona mifandray amin'ny discipline ihany. Ohatran'ny hoe hanokana adiny 4 isan'andro aho hikotrana. Fa na tiany na tsy tiany de tsy maintsy ahay izy. Rehefa mikotrana tsara zany, fantatro tsara fa hialy ty kibo beako ty raha miaraka amin'ny coach de anaraka ny tenin'le coach hoe zao atao manaova abdôme 50 isan'andro, zao le mouvement tsy hoe abdôme ataoko aingana be nefa de ohatran'izay mihitsiny. De le fanaitretena indray le fanekeko foana ninona placeko socialement amin'ny hiérarchie any am'izay misy amin'ny fiarahamonina eo de manaiky ahitsy foana. Manaiky ahitsy na amin'ny tenako manitsy na olona manitsy na boky na peu importe le important iny fa ny olona hitako hoe ny olona miplafonina amin'ny fiainana no mijanona eo amin'ny fiainana de tsy mpanohy intsony fa ny olona mahay manetry tena faly foana fa éternel étudiant de mianatra zavatra foana. Après zay safidiny rehefa mahay be an'isy raha za zao nisy mpianatro vitsivitsy maromaro manohy fianarana any an-dafy manao mozika de tsy zesta be noho ny influence-ako no nahatonga anazy nanisy fa fantatro hoe anisany nandray anjara contribuer ho an'ny développement an'le bandy kely hay mozika tsara de rehefa tonga an'izy tsy hoe vendrana be fa mba manana niveau tsara izy zany tsy mena mitaha amin'ny vazaha de nefa ny manohy fianarana amin'ny université vazaha. Possible zany. Be dia be koa ny ray aman-dreny manatona anahy hoe Njaka mba raison zanako fa izy no tianao mozika rehefa lehibe. De za tsy hitako izay tenenina le mamaly ankizy hoe za ary manao mozika zao. Fa nefany misy olona koa ny hitako amin'le izy rehefa mitravay amin'le izy ianao de mety satria be dia be ny possibilité. Mahafantatra olona tsy mahay mitendry be fa manao musique de film hainy be iny domaine iny de any iny de nisiny de any koa de efa mandeha ny anazy olona gasy mbola tsy hitako izy nisy anankiray fa hitako mitendry fa raha par rapport amin'ny hoe mpitendry performeur zany de bof izy fa rehefa mihaino an'le produit ianao ok
Tena manao zany de satria arak'le tena hoe hainy be le domaine-ny am'le izy. De ohatr'izay koa le mozika. Tsisy olona hoe sady mahay jazz be, mahay klasika be, mahay gospel be, mahay bagazy be fa misy ray am'ireo tena hainy be kokoa. De ohatr'izay koa na instrument, tsika mantsy tia mikitikitika ny zavatra rehetra. Raha migasy fantatra eto ray ihany aloha zao ny fantatro. Hoe mahay mikitika instrument be dia be de maneno mahafinaritra be daholo izy zay tendreny. Fa raha ho anontaniantsika ary izy de sûr fa hiteny izy hoe anona no tena haiko indrindra am'reto. Fa satria ambony ny intelligence musicale-ny de nandany fotoana izy nikitika nikotrana an'le instrument de ambony koa ny fahaizany an'le izy fa nefany tsy ho ambony noho ny olona nitendra an'iny nandritra ny 20 taona. Ohatr'izay. Hoe maître anay aikido sady tsy possible hoe maître ana kung fu sy karaté ny boxe fa tsy maintsy aikido ny hainy. Afaka mianatra mozika atao ve ny olona rehetra? Eny. Satria science le izy. Ohatrany afaka mianatra calcul daholo hoe ny olona rehetra de eny koa angambany na dyslexique ary. Fa mety hoe le fomba fianarana an'le izy no samy hafa de le tanjona am'le izy koa mety samy hafa. Fa afaka mianatra daholo ny olona rehetra. Mitondra soa mihitsiny io raha andao atao kely nofinofiko anankiray ho antsika gasy de hampianatra mozika, hampiditra ny fianarana taranja mozika anatin'ny programany any am-pianarana. Ohatra ny fianarana frantsay sy anglisy sy amerikanina. Misy matière hoe mozika. Ao am'le matière mozika mianatra ny antsoina hoe intensité, nuance, genre de musique, mahay mi-reconnaître instrument mba tsy ohatra antsika gasy mampalahelo kely tsy mahay manavaka ny son ana trompette sy saxophone. Sy mijery eo de rehefa mahita batterie de amponga, mahita piano à queue de harmonie. Synthétiseur. Le base mihitsiny de zay mahatonga antsika mirefarefa amin'ny tany ny niveau musical tsy hanambany akory tena zany fa noho ny tsy fahalalana na le débat hita amin'ny Facebook ireny ary le fianarana sy fanetretena foana de ohatr'izay mihitsy koa de ny any nofinofiko aloha zay raha hoe hitako zavatra amin'ny fanjakana zany ohatra andao ampidiro amin'ny programa ny fianarana mozika sady ame-asa ho an'ny olona mpanao mozika de mety hoe asiana syndicana efa mihetsika moa zao mpitendry mozika malagasy amin'ny anao de syndicana hoe mpanao mozika fa matotra zany io fa tsy hoe olona tsy matotra ny anao an'le izy tsy hoe olona kivalavala fa ohatrany hoe ndao any amin'ny EPP any amin'ny EPP CEG sy lycée mpanjakana mihitsy ohatra asiana matière ohatrany éducation civique de asiana mozika tsy hoe ho mpitendry le mpianatra ao fa cultiver le mpianatra ao mivoaka atao mahafantatra izy hoe tokony mba mahalala an'izany hoe période na renaissance, baroque, classique, contemporain mananjoa fantatra an'izany ny olona fa tsy hoe zay le maneno tena tellement zay maneno amin'ny radio foana no lasa référence hoe mozika tsara de lasa tsy voataiza le ankizy ankehitriny amin'ny tena mozika tsara tsy miteny hoe ny jazz sy ny classique sy ny anona mozika tsara samy manana ny goût foana eto ambony tany fa mba mahafantatra an'le hoe zao le norme de manana jugement mba tena mba objectif tsara fa tsy hoe ratsy be zany vao tsisy an'le grosse caisse midobodoboka ratsy be zany nefa misy olona mandoa des milliers d'euros raha iresakitsika ohatrany hoe hijery opéra na any an-dafy mijery opéra lafo be ny cachet mpihira opéra sy mpitendry opéra lafo be raha isan'izany nefa ny ao aty Madagasikara memezan'ny olona fotsiny mety vitsy mpijery kely mimpanan-karena ihany nijery na atao gratuit ary io de mimpanan-karena nijery de mampalahelo culture de indrisy nefa tsika manana ny maha-izy atsika be ny identité atsika za zao tia mihaino beko be mozika any amin'ny sud tia mihaino an'le antsa le sakalava le tena izy reny de reny en fait le culture foana de mihaino an'le izy ny eto Antananarivo inona zany raha any zany nefa ny culture iny reny le richesse-tsika reny de fa raha éduquer le olombelona hoe anatin'ny identité atsika nge reny mamalagazy atsika reny de mahay mivarotra an'le izy kokoa tsika na any an-dafy ary de sûr fa hisokatra kokoa ho an'ny andao ataontsika hoe artiste folklorique ny showbiz satria ho ahondrana izy ohatrany hoe rofia ahondrana zay zavatritsika tsy haiko ahondrana daholo tsika mahafinaritra ity zavatra culturel atsika le izy de afaka alefa c'est ça
Misy fanontaniana napetraky ny vahiny teo alohanao ho anao. Ny fanontaniana napetraky Randriamanana Tahina ho anao a dia hoe ho aniza ny vinan'asa izay ho ataonao? Ho an'ny mpiarabelona amiko. Na dia maditra kely ary tsika gasy a, manarinary fako ery an-dalana ery tena makamo kely, tsy discipliné, dia nefa ny angamba ny zavatra iraisantsika ireo te hanasoa ny tanindrazantsika tsika, na dia en mode en privé ary tsika manao ny asantsika fa miezaka manasoa ny mpiarabelona e. Izay kokoa angambany raha hoe ilay vina aloha izany. Fa nefa moa izany io dia miankina amin'ny situation politika sahaninantsika eo foana. Fa mpiankina foana ilay izy dia izay ny vina fa aniraintsika eo ambony eo ny fanatanterahana fa hoe izao indray no ny film mitranga manaraka eo. Afaka mametraka fanontaniana ihany koa ianao ho an'ilay vahiny manaraka? Proposition-nao momba ny aveniran'ny kolontsaina eto Madagasikara. Dia misaotra betsaka ny zaka nanaiky nandalo teto amin'ny oatra. Be dia be ny lesona azonay teo momba n'izany tontolon'ny mozika zany. Inspiration ihany koa ary mino zay fa ho an'ny tanora izay manaraka antsika na efa zokonjokony koa misy lesona be dia be azo ampiarina amin'ny fiainana andavanandro izay. Le mot de la fin hoy zay ny vazaha. Veloma. Non, saotra anareo nanasa dia mahafinaritra be ny zavatra ataonareo satria ilay zavatra ohatran'izao no anisan'ilay vato manohana mi-contribuer amin'ny mandrafitra ny tranon'ny Madagasikara kelintsika dia hitondra soa ho an'ny olona, mitondra soa sy hitondra soa ho an'ny olona izay mbola hijery koa dia nareo isaorana. Misaotra betsaka. Mandra-peona indray. Mandra-peona. Eo.